Iverenantsika kosa ny tontolon'izay fifidianana ben'ny tanàna izay manana ny ambarany mahakasika izay indrindra ny solombavambahoaka ny boriboritany fahenina raha Irisovy volonina Victorine nambarany fa etaetan'ny mponina ny ahalasa commune iray ny boriboritany fahenina eny Ambohimanarina. Manantena fa ho lasa commune iray ny boriboritany fahenina hoy ny solombavambahoaka raha Irisovy volonina Victorine. Ny boriboritany fahenina izay ahitana mponina 2,7 sy rahetsy ary miandry ihany koa ny anatontosana ny fifidianana ben'ny tanàna izay voafaritra ho totosaina ny 17 Jolay 2012 sy 2000. Izahay ety amin'ny boriboritany fahenina ety Ambohimanarina moa zany ny vahoaka dia efa miandry ny commune an'izany Ambohimanarina zany satria izahay efa commune teo aloha ary nandroso ny tanàna tamin'izany mba isin'izay fampandrosoana maharitra izay dia efa etaetan'ny vahoaka ny sin'io hoe commune io dia efa fantatra fa volana juillet zao raha tsy misy ny fiovana no atao izay fifidianana ben'ny tanàna zay dia efa vonona ho an'izany ny boriboritany fahenina Ambohimanarina ary eo anivon'izany assemblée nationale zany dia efa vonona ihany koa ny tena koa hiady sy hiatrika izany satria izay ny etaetan'ny vahoaka dia anatanteraka azy angataka ny commune ny Ambohimanarina amin'izay atongavan'izay lalàna zay eo anatrehan'ny anteny meram-pirenena. Raha ny tena izy dia efa tena tokony samy commune daholo ny boriboritany enina satria izahay zao namanay amina district iray eto Madagasikara district iray ohatra manana maire 20 ny farafambany indrindra raha hoe député anankiroa ohatra n'izao misy anay district 6e arrondissement zao dia manana maire any amin'ny 20 dia izahay nefa eto Antananarivo renivohitra 12 zay ny député eto nefa dia maire anankiray ihany ny anay eto maire iray ihany na PDS iray ihany dia aminazy zany tsy hisy ny fampandrosoana tsy le olona eo no tsy mahay an'ilay fampandrosoana fa ngeda loatra ilay Antananarivo renivohitra noho izany mila hoe asiana ben'ny tanàna tsirairay isaky ny boriboritany enina mihitsy mba isian'izay hoe tena fampandrosoana maharitra mipetraka izay. Ny solombavambahoaka raha Irisovy volonina Victorine dia nanantanteraka famonon'omby teny amin'ny fokontany Akazomanga Atsimo. Izany dia tafiditra amin'ny fisaorana ny mponina ao amin'ny fokontany Andraharo sy Akazomanga. Taorianan'ny herintaona na lany ana ho député solombavambahoaka Madagasikara vao vita ety Ambohimanarina moa zany dia nisaotra ny vahoaka erana Ambohimanarina dia tamin'ny faraika amin'ny 20 Desambra zany nisy ny famonoana omby 10 izay natao ary androany indray zany eto Akazomanga Atsimo sy Andraharo dia mamono omby ray dia ho faranany zany amin'ny herinandro mamono omby ray koa amin'ny fokontany anaky 5 eny Atambary. Raha pitso dia misy ny fiaraha-misakafo sy ny fizarana hena amin'ny tampihavanana izay tanterahany solombavambahoaka raha Irisovy volonina Victorine miaraka amin'ny mponina 500 sy 1000 ao amin'ny fokontany.